Samy miezaka miala amin'ny fanao isan'andro ny isa-tokantrano rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao. Ao ny misitaka kely renivohitra, misy ihany koa anefa ireo mikarakara nahandro. Tsy toy ny mahazatra raha ny fanazavana nentin'ireny mpivarotra koa mamborony ireny anefa dia mienatra ny isa-taona ny mpanjifa azy ireny eny an-tsena. Raha ny fanazavana izy ireo hatrany moa dia nanambara izy ireo fa ny hasarotan'ny fiainana no mahatonga izany amin'ny ankapobeny. Tazana eny an-tsena ny akoho amam-borona amin'izao akatoko ny fetin'ny Pentecoste izao. Tsy misy ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra fa zara raha mahalafo. Akoho amam-borona eny amin'ny lalan'ny Digue raha oharina ny tamin'ny herintaona. Ny tsy fisian'ny vola sy ny fahasahiranana no anton'izay raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Oharina tamin'ny herintaona tsy dia tena-tena-mbola angamba mahatonga ilay tsisy tsena. Mbola tsy ao anatin'ilay fandraisan'ny olona. 5,000 ariary ny vidiny gana iray raha toa ka manomboka amin'ny 4 ariary ny gisa ary 7 ariary ny vorontsiloza. Manana ny anjarany ihany koa ireo olona mankafy ny hazandrano. 1 ariary ny kilaon'ny karpa sy ny tilapia. Tsy misy ihany koa ny tsena raha nambaran'ny mpivarotra trondro. Be mpanontany ny eny an-tsena raha nambaran'ireo mpivarotra saingy ny tena hividy no tsy misy. Ny tsena ny fetiny 20 jona ho avy izao no andrasan'izy ireo mba ho tsaratsara mba hanarenana izao tsena tsy misy tamin'ity Pentecoste ity izao.